Fifaliana indray no ifankahitana amintsika amin'izao sabata izao. Tafahoana soamantsara indray amin'ity telo volana vaovao ity izay iarahantsika amin'ny lesona vaovao ihany koa. Dia ny bokin'ny Josoa izay ahitantsika ny hoe ny leson'ny finoana. Miaraba antsika tsirairay avy ny fahasoavan'ny tompony eo aminao ary ny fiadanana ny anjaka ao am-ponao sy ny tokantrano izay misy anao. Miaraba ihany koa amin'ireto mpiara-mianatra reto indray izay anafana. Ty lesona ity amelona mihitsy moa zany izao dindinika izao ka ny faniriana dia inganie ny fanahin'Andriamanitra mba hanjaka ary aka lesona goavana isika amin'izao anio izao. Mialohan'izay dindinika izay nefa dia manasa anao mba hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, indreto indray izahay tafahoana soamantsara milalazo fiarahana mandinika ny lesona sekoly sabata izao. Amelany helokay ary mamondrafo aminay ianao. Aoka mba ho vita fihavanana aminao ny tsirairay avy. Ankehitriny ary, raha hiaraka hianatra izahay, mangataka ilay fanahinao masina, ilay fanampitaridalana, mba hitarika izao fotoana izao, mba hampianatra anay ary hametraka mihitsy aza ny teny mba hitondra fanandramana fiainam-baovao ho an'ny tsirairay. Minaraka Kristy nangatana izany vavaka izany. Amen. Amen. Bokin'ny Josoa indray no iarahantsika mandinika amin'ity telo volana ity. Fa ny androany moa dia manomboka lesona voalohany isika, dia ny hoe ny tsy ambaratelo ny fombiazana. Izy indray moa no tsy te hahita izany hoe fombiazana izany. Tsy ambaratelo ny fombiazana. Misy andinina atao tadidiana. Mino aho fa nianatra an'izany ianao sy ny herinao, fa dia andeha mba hiaraka anatanteraka an'izany tsy anjery na ny tadidiana izany isika. Josoa toko voalohany ka ny andininy fahafito. Izao ny voalaza amin'ny Josoa toko voalohany andininy fahafito. Koa mahereza sy mahatanjaka tsara ianao, hitandremanao araka ny lalàna rehetra izay nandidiny Mosesy mpanompoka anao. Aza mialamina na ao amin'ny ankavanana na ao amin'ny ankavia, mba ambinina ianao amin'izay rehetra alehanao. Mahafinaritra izany andinin-tsoratra masina izany izay fampaherezana sady omen'Andriamanitra ny zanany. Ny bokin'ny Josoa tokoa no manamarika ny fialana tamin'ny fitarihan'i Mosesy ho an'ireo vahoakan'Andriamanitra. Mipita kosa makany amin'ny fitarihana makany amin'ny Josoa. Maty Mosesy. Tsisy mpitarika ve ny vahoakan'Andriamanitra? Tiako nilaza aminao fa manana olona mandrakariva Andriamanitra. Ary azon'Andriamanitra atao aza ny miantso anao raha manaiky ianao mba hitarika ny vahoakany ho any amin'ny tany nampanantenaina. Amin'ity androany ity dia izara roa ny dindinika hifanaovantsika. Mizara roa tsika ka ny fizarana voalohany dia toy hoe fampidirana ihany moa izany izy ny ahitantsika ny misy fitoviana eo amin'ny Mosesy sy Josoa, ary ahitantsika ihany koa ny firafitry ny bokin'ny Josoa amin'ny kapobeny. Dia ny fizarana faharoa ho resahantsika eto ny asa tena nanorahana any Josoa. Ao anatin'izay asa nanorahana izay no ahitantsika ihany koa ny fampaherezana omen'Andriamanitra azy sy ny vahoakan'Andriamanitra, ary inona re no fanapahan-kevitra raisitsika mpiara-mianatra any amin'ny farany ao anatrehan'izao dindinika hifanaovantsika izao. Andao ary hojerentsika avy hatrany hoe iza moa Josoa. Alohan'izay nefa aloha dia tiako ny mba hilaza kely aminareo Josoa dia teraka tany Egypta izy. Ary tamin'ny fotoana izay nandosira Mosesy nakany Midianina no fotoana nahatera Josoa. Josoa dia mpanompon'Andriamanitra izy ary betsaka ireo anarana izay niantsoana Josoa ao anatin'ny soratra masinao. Anjaranao mba mitady an'izany. Hosea ao anatin'izany, Jehosoa, Jesoa, Jesosy ao anatin'izany. Josoa dia mpisorona be n'Andriamanitra Josoa. Ary izay indrindra no antony dindinika hifanaovantsika mikasika ny hoe inona moa tena hitovian'i Mosesy sy Josoa ka natonga n'Andriamanitra hifidy an'ity lehilahy ity. Iza moa Josoa, inona ny fitoviana misy aminy amin'ny Mosesy. Faly miaraba anareo telo-menada, miaraba ihany koa ny mpanaraka izao fiarahana miaratra ny lesona izao. Mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy. Tsara be ilay fanontaniana hoe iza moa Josoa ary inona ny hitovian'i Josoa Mosesy amin'ny Mosesy. Raha mandinika ny lesona zany tsika dia izao, inona ny hitovian'i Josoa sy Mosesy. Ny voalohany zany dia izao, samy nisehoan'Andriamanitra izy mirahalahy reo. Josoa zany amin'ny Josoa toko voalohany andininy voalohany dia hoy Jehovah tamin'ny Josoa
zany iny sy mivantany tamizy mihitsy zany jehova tamy Josoa. Zay zany nitovizany voalohany. Tahaka izany koa Mosesy nisehoan'Andriamanitra koa Mosesy. Ohatr'izay ihany koa. Ny faharoa dia samy nomena iraka ihany koa izy ireo hitarika an'iza hitarika ny zanak'Israely ho any Kanana. Vita zany le Mosesy. Dia Josoa ndray zany manindry izy nandiby azy a hitarika azy a amitany afatra farany a hitarika azy a ao Kanana. Zay zany no itovizany vondralala io zany loatra eto. Misy anapiko kely anazy zany zao ao amin'ny Josoa toko voalohany 5:5 ihany koa dia hita fa samy nampanantenan'Andriamanitra izy ireo fa omba azy Andriamanitra. Akitsika kely eny ao amin'ny Josoa toko voalohany 5:5 zao voalaza ao hoe tsisy olona janona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao tahaka ny nombako a Mosesy nombako anao koa tsy andao anao na hafoy anao aho. Jehova zany teny tamin'ny Mosesy sy tamin'ny Josoa. Ary ny manaraka koa dia samy nankalaza ny Pasika izy ireo ny ao amin'ny Josoa zao dia ny ao amin'ny toko 5:10 misy an'izay hoe ny samy nankalaza ny Pasika koa i Josoa sy Mosesy manao hoe ary ny zanak'Israely nitoby tany Gilgala ka nitandrina ny Pasika tamin'ny harivan'ny andro 14 tamin'ny volana teo amin'ny tany ay any Jeriko. Tahaka izany koa Mosesy tany Egypte dia nitandrina taon'ny Exodosy toko 12 izay. Tsy haiko raha tadiditsika koa fa zao rehefa hitany ranomasina mena Mosesy dia namakivaky ny tany maina rehefa asan'Andriamanitra nitehaka teo amin'ny ranomasina nahindritry Mosesy zany ny tanany. Fa zao kosa Josoa koa rehefa hitany on'ny Jordana dia namakivaky ny tany maina. Anankiray izay. Faharoa dia zao samy nihinana ny mana ry zareo. Izany hoe samy efa nihinana ny mana izay nomen'Andriamanitra azy. Ary tamin'ny fotoana izay nitondran'i Josoa moa zany dia teo no nitsahatra ny mana. Ary farany dia zao hoe rehefa andeha hitany efa nanome baiko zany Andriamanitra ny andefasana mpitsikilo dia samy nomen'Andriamanitra dia nge jerentsika samy naniraka mpisafitany zany izy mirahalahy na i Mosesy na i Josoa. Nge jerentsika amin'ny numéro toko 7:1 toko 7:10 (1:20 hatramin'ny 7 dia zao milaza hoe ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe maniraha lehilahy vitsivitsy safon'ny tany Kanana izay omeko ho an'ny zanak'Israely. Dia lehilahy iray avy isam-pirazana no irahanao ka izay samy lohan'ny fireneny avy. Ary Mosesy dia naniraka azy hiala any an'efitra parana araka ny didin'i Jehova ary samy lohan'ny fireneny zanak'Israely ireo lehilahy rehetra ireo. Tany zany dia efa naniraka Andriamanitra i Mosesy naniraka mpisafitany. Josoa koa amin'ny Josoa toko 2:1 dia hoe ary Josoa zanaky Nona dia naneraka mpisafy roalahy mangingina avy tany Sitima ka niteny taminy hoe mandehana izaho ny tany indrindra fa Jeriko. Zany hoe eto zany dia hitantsika fa mitovy misy itovizana be dia be zany Mosesy Josoa. Azo lazaina zany fa hatreto dia i Josoa no Mosesy vaovao hitarika ny boakan'Andriamanitra. Hitantsika ihany koa fa eto voatsaroko fa samy nasaina nanala kapa izy ireo. Ary amin'ny roy memy Mosesy na hoe isolo ny kapanao dia taty amin'ny Josoa toko 10 koa dia izy miteny hoe isolo ny kapanao fa tanomasina io itsahana io. Iza moa Josoa ary raha toa ka mitovy amin'ny Mosesy izy. Dia amin'ny Exodosy toko 7:30 dia voalaza fa mpanompon'ny Mosesy Josoa mpanompo izy zany. Dia eo amin'ny numéro toko 4:40 dia voalaza fa mpisafitany keo nefa izy ny raha Mosesy safitany anisan'ny mpisafitany izy. Ao amin'ny numéro toko 7:20 dia voalaza fa lehilahy anankiray manam-panahy Josoa. Ao amin'ny numéro toko 2:30 dia lazaina fa tanteraka tamin'ny fanarahana an'Andriamanitra izy. Josoa zany tena lehilahy atao hoe manana ny maha izy azy mihitsy. Ahoana ny fahitanareo an'izay zavatra izay?
Araka ny ato amin'ny lesitsika moa izany dia izao. Voalaza fa i Mosesy natsoina hoe mpanompon'i Jehova, fa i Josoa kosa mpanompon'ny Mosesy ao amin'ny Josoa toko 1:1. Fa azon'i Josoa ihany ilay fiantsoana hoe mpanompon'i Jehova rehefa nanana fiainam-pakatoavana izy. Izany hoe nandritra ny fiainany manontolo izany ny anaran'ny nankatoa niofana teo akaikin'i Mosesy sy niaraka tamin'Andriamanitra. Izay vao azony ilay fiantsoana azy hoe mpanompon'i Jehova ao amin'ny Josoa toko 4:7. Izany hoe nitaky fanoloran-tena tamin'i Josoa izany nahatonga anazy hanana ny maha izy azy io. Dia tsika teo izany arak'izay hoe Mosesy vaovao izay zany dia marina fa io ny firesahana fandimbindimbiasana amin'ny momba reto lehilahy ireto fa ny tena ivon'ilay tantara, ivon'ilay toe-javatra mitranga dia Jehova mihitsy no mpandray anjara fototra eo amin'ity tantara ity. Tiana zany ilazantsika mpiara-mianatra rehetra fa eo amin'ny fiainanao zany dia tokony Jehova mihitsy no mpandray anjara fototra eo amin'ny fiainantsika izay avy. Eo amin'ny fizarana voalohany antsika manahoana ny rafitry ny bokon'ny Josoa. Ao amin'ny ity bokon'ny Josoa ity dia misy fizarany anankiefatra eo. Anankiefatra. Efatra. Ka ny voalohany anankiroa voalohany izany dia hoe ny fizarana voalohany dia ny fitanan'ny honin'ny Jordana. Misy teny kely mampiditra amin'izay eo amin'ny Josoa toko 1 eo 5-7. Fa ilay fizarana voalohany dia manomboka eo amin'ny Josoa toko 1 ka hatrany amin'ny Josoa toko 5:12. Izay zany ny fizarana voalohany momba ny fitanan'ny honin'ny Jordana fotsiny izay. Ny fizarana faharoa indray dia momba ny fakanan'ny tany Kanana izany. Izay eo manomboka eo amin'ilay Josoa toko 5:17 ka hatrany amin'ny Josoa toko 2:12. Momba ny fakanan'ny tany rano fotsiny izay. Mita zany fitana dia eo fakanan'ilay tany. Dia inona ilay fizarana roa manaraka indray? Ilay fizarana anankiroa manaraka zany dia rehefa vita zany izay dingana anankiroa izay azo ny tany dia ahoana amin'izay zaraina isaky ny fokom-pirenena tsiray avy. Ary ny fahaefatra farany dia io ilay anjaran'ny zanak'Israely. Efa vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia ny anjarany zany dia inona izy? Ny manompo an'Andriamanitra ampatokina. Io zany. Zay zany ilay izy. Ka rehefa jerena zany izay teo zavatra rehetrarehetra izay ny boky Josoa iray manontolo zany mizara efatra hatrany amin'ny farany. Fa ny Josoa toko 1 dinihitsika androany dia maneho an'ilay fizarana efatra ireo mihitsy. Misy rafitra matipaika zany ao anatin'izay bokon'ny Josoa izay. Ao anatin'izay misy rafitra matipaika izay dia izao te handray lesona sahady hoe eo amin'ny fiainantsika koa dia efa misy rafitra matipaika hitondran'Andriamanitra ny fiainantsika tahaka ny tondran'Andriamanitra ireto zanak'Israely reto. Ao amin'ny Jeremia toko 5:20 dia misy teny mahafinaritra fa izao mahalala ny hevitra hiverako anareo ho Jehova dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Izany hoe hoay ho anao dia manana drafitra izay hitondrana ny fiainantsika Andriamanitra tahaka an'ireto efa mipetrapetraka mihitsy hoe maka mempita mizara ary afaka ny hanompo an'Andriamanitra ao anatin'izay. Ka inona indray ary tsy hampahery antsika raha izany? Fankahirizana ao antsika anie izany. Mitarika antsika izany ny fizarana voalohany ny bokon'ny Josoa fa manana drafitra ho Andriamanitra. Ry mpiara-mianatra namana isany aoka mba hampahery anao izany tenin'Andriamanitra izany. Fa manana drafitra matipaika eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Ary izany ihany koa mba hampaherizony hafa ka tonga ny rehetra mba ho vonona mandrakariva satria misy Jordana hiampitantsika koa ny misy tany asaina alaitsika koa ny ary misy fampizarantsika ihany koa ary ny farany indrindra misy fankatoavana izay tokony ataoko. Andao riditra amin'ny fizarana faharoa amin'ity lesona ity satria tsy valam-paratsika moa ilay fotoana satria na dia mahafinaritra azy ny lesona dia tsy valam-paratsika inona ary tena asa ny antsoina ny Josoa. Marina fa natao hoe andimby any Mosesy izy fa inona ny tena antso ny antsoina any Josoa. Amin'ny Josoa toko 1 ange ho vakitsika dia ny faharoa. Josoa toko 1 andiny ny faharoa. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy ary.
efa maty Mosesy mpanompo ko mitsangana mita ity Jordana ity ianao sy ireo olona rehetra ho any amin'ny tany izay omeko azy dia ny zanak'Israely. Mitsangana hitondra ny zanak'Israely. Efa teny any amin'ny tany izay omeko azy. Any magaga fa ohatrany hoe omeko. Tsy haiko afaka zavaina kely ve mikasika zay satria ohatrany eto zany le fomba fiteny eto zany somary mahavariana kely hoe omeny le tany, omeny Jehova nefany efa nomeny koa ilay tany. Eto zany ny zavatra mahafinaritra dia izao, rehefa miaraka amin'ny Jehova ihany aloha no tena mitombon'izay zavatra izay satria izao rehefa miaraka amin'ny Jehova zany dia izao efa tanteraka foana ny anazy izay zavatra teneniny. Izay zany mahatonga an'ilay firafitry ny teny le filazam-potoana ao amin'ny Baiboly manao an'izay. Matetika manko tsika mahita an'izay ao anaty Baiboly hoe zavatra mbola ho avy kanefa efa tonga sahady, satria mampiseho antsika zany le izy fa rehefa miteny Andriamanitra dia efa tena azo antoka fa tanteraka iny zavatra iny. Ka eto zany dia efa misy antoka omena fa efa ho azon'ny zanak'Israely ilay tany vokatr'ilay tenin'i Jehova. Le tany. Andriamanitra zany rehefa miteny hoe omeko izy efa nanome. Aika efa tanteraka, efa tsy maintsy tanteraka iny zany. Misy zavatra mampieritreritra anahy ihany koa ity, tsy fantatra hoe ahoana ny fahitanareo azy hoe inona ny tena tian'ny Josoa resahana amin'ny Josoa 1:7 hoe ny tany rehetra izay ho diavin'ny faladianareo dia omeko anareo. Inona le hoe anareo? Misaotra mahafinaritra be le lesona. Le izy zany zay diavin'ny faladianareo dia efa nanino izy? Efa nomeko anareo. Raha mba izany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao izay mba diavinao dia efa mba anao. Zany hoe le fitahiana zany efa manino izy? Efa nomen'Andriamanitra dia melo. Ohatran'ilay manao baolina zany, mbola tsy manomboka akory ny baolina dia efa resy 3-0 mpanao baolina. Ny tiana ambara zany dia izao. Mahafinaritra izy. Teny fikasana zany izy io, nomena any Josoa. Teny fikasana. Nomena ihany koa ho an'ny zanak'Israely manontolo. Dia lesona manipoka iny hoe ny filazana ny teny fikasana nomenan'ny Mosesy dia maneho ihany koa ny fitohizan'ny asan'Andriamanitra izay tarehin'izy izy tarehan'ny Josoa. Zany efa tafiditra ny zanak'Israely kanefa mbola misy izy, mbola misy dingana ho atao. Raha fazoko azy zany hoe le nareo zany tsy natokana ho an'ny olona vitsy zany teny fikasana. Fa omenanao. Omenanao. Dia omena antsika. Ny teny fikasana rehetrarehetra ary mahafinaritra zany mieritreritra zany. Misy teny ihany koa le hoe ao anatin'ity miverimberina foana le hoe ny tany rehetra dia ambadika teo hoe ny lalàna rehetra dia ny amin'ny andiny anankiray koa zao izay rehetra andidinao anay dia izay rehetra manda. Inona ny tena resahana hoe rehetra? Inona le rehetra iny? Misy hevitra voizina moa zany ao amin'ny Baiboly rehefa misy teny miverimberina ohatr'izay dia milaza firaisana le hoe rehetra. Miaraka zany ny rehetrarehetra. Misy firindrana. Zany hoe tsy maintsy misy firindrana tsara zany teo amin'Andriamanitra sy Josoa sy ny vahoaka Israely manontolo izay vao nahita fahombiazana teo amin'ilay fakana ny tany Kanana. Lesona lehibe zany ry mpiara-mianatra namalaisany. Ny tsiambaratelon'ny fahombiazana zany ny voalohany aloha eto. Dia ny fisian'ny firindrana eo amin'ny mpitondra sy izay hoentina rehetra. Tsy maintsy misy firindrana ary ny fandaminana rehetra zany tsy an'ilay mpitondra irery fa ho an'ilay vahoaka entina. Izay le hoe nareo sy le hoe rehetra. Dia hitantsika eto zany ny tsiambaratelo voalohany amin'ity boky ity satria ny lesontsika dia hoe ny tsiambaratelon'ny fahombiazana. Ny tsiambaratelo zany dia izay zavatra izay hoe ny fisian'ny firindrana sy ny fahatsapana fa ny fitahiana rehetra dia ho an'iza ho an'ny tsirairay avy. Ary izay indrindra no lazain'ny lesontsika amin'ny Josoa 1:1 ka ny manomboka ny 9:1 ka hatramin'ny 9:1 dia misy teny hoe ny fanatrehan'Andriamanitra no antoka lehibe indrindra eo amin'ny fahombiazan'ny tsirairay avy. Ary izay ny zavatra anankiray eo anatrehan'ilay fiakanana ngeza be ary ahoana
no mba fomba fijerin'Andriamanitra anatin'ilay izy. Fiaikana ankizy be. Ao amin'ny pejy 10 moa raha eny am-pelantananao taritaranao dia mangataka anao ny mba hijery an'izay zavatra izay hoe ny inona no zavatra mba omen'Andriamanitra ao anatin'izay fiaikana ankizy be izay. Hita fa tena lehibe zany aloha ny asa miandry an'i Josoa arak'izany hitondra vahoaka marobe zany sy ny tondra an'ireo hiditra any amin'ny tany Kanana. Kanefany misy fampahirezana be nomen'Andriamanitra azy tao. Le hitantsika ao amin'ny Tsenjery ihany moa zany le izy. Ao ny le Tsenjery. Ao amin'ny Tsenjery le hoe ao amin'ny Josoa 1:7 le manao hoe koa mahay reza sy mahatanja tsara ianao hitandremanao araka ny lalàna rehetra. Dia mbola miverina indray ao amin'ny 9 manao hoe tsy efa nandidy anao va aho koa mahay reza sy mahatanja, aza matahotra na mivadi-po fa momba anao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Misy zavatra tokony ho fantatsika ve ankoatran'izay hoe mahay reza sy mahatanja? Tonga ve dia tanteraka ho azy eo amin'ny fiainantsika izany satria Andriamanitra no miteny. Mahafinaritra ny lesona. Nandinika n'ity lesona ity ny tena nahatsapa mihitsy hoe tena hafa ny fitantanan'Andriamanitra. Satria raha somary mijery kely tsika, ilay fahavalo efa zatra miady. Ny rindrina tsy azo inina fa manda. Ny vahoaka Israely nefa olona mpanino findramonina. Tsy moramora. Tsy moramora na ny fitaovam-piadiana ary mbola miambakavaka mitazona zany. Kanefa ny antso eto dia zao mahafinaritra ilay izy hoe antso amin'ny faherezana sy fahatanjahana. Tsy vita fotsiny zany ilay izy hoe andao zao mpakady atao. Zao ny fanomanana ny toetsain'ny mpiady. Fa ny ilaina mihitsy koa niny izy. Herim-po, leso moa zany dia manimpika mihitsy hoe ny ilaina herim-po fahatanjahana ary ny farany dia zao hitoetra mahatoky amin'ny fanaran'Andriamanitra. Io zany tsy ambaratelo. Ninona olona atrehanao na mafy tahaka ninona ary ny olana ny manda ny fahavalo manatrika dia ny tsy ambaratelo zany dia zao hoe ny fahatokina finoana an'Andriamanitra. Zay zany mahatonga ny hoe ianareo iny izy hitasina fa izy ny ady Jehova mihitsy ny ady. Dia tena iainana zany zay fa tsy hijery hoe ahoana reto olona lavabe reto fa tena mifikitra amin'Andriamanitra. Ohatrany tiako tsindriana kely manko izay teninao izay ilay hoe mahay reza sy mahatanja tsara ianao izy Jehova fa ny tohiny dia hoe hitandremanao anao araka ny lalàna rehetra izay nandidia Mosesy mpanompoka anao. Izany hoe na dia miteny azy Jehova hoe izaho hiady anao dia misy anjaranao ihany ao. Ireo zany tsy afa-misaraka mihitsy izany ireo rehefa mibaiko Andriamanitra dia sady manatanteraka isika sady miaraka aminy isika. Dia ohatr'izay mandrakariva zany ilay tsy ambaratelon'ny fahombiazana isika miaraka amin'Andriamanitra. Amin'izao andro iainantsika izao kingeta tahaka izany ihany. Misy ny fehikana, miatrika fehikana maro tahaka izay natrehan'i Josoa koa ny kristianina. Isika milaza kristianina amin'izao fotoana izao zany. Eo amin'ny fanatanterahana ny hiraka. Ny hiraka moa zany, ny hiraka goavana zany amin'izao fotoana izay iandrasantsika an'i Jesosy izao dia ny inona? Famitana fitoriana filasan-tsara. Eo anatrehan'izany nefa dia tsy maintsy miady amin'ireo izay fahotana, fironana. Mora kely ny andavolosan-tanantsika amin'izao fotoana izao amin'ny zavatra izay famitana ataony izany. Dia tsy maintsy miady isika amin'ny fanapahana izay ataon'ny Satana. Eny amin'ny rivotra moa izy amin'ny fanjakana sy ny fanapahana amin'izao fahamaizinana. Mpanjaka amin'ny fahamaizinana zany ny divantsika. Dia izao ndeha horaisintsika ity teny ao amin'ny Efesianina 4:10 hatramin'ny 7:20 ity. Hoentintsika hiatrika izany fehikana sy ady izay tsy maintsy atrehantsika izany. Dia vakintsika nge ao amin'ny Efesianina 4:9 hatramin'ny 7:20 toy izao vakiny. Farany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny era faherezany tafio avokoa ny fehetian'Andriamanitra mba azonareo hifatra amin'ny fanambolen'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo-mandrà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka azao fahamaizina izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany
dia raizao avokoa ny fedian'Andriamanitra mba hazonareo hanohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia hafatra ianareo. Mifahara ary ka sikiany fahamarinana valahanareo, ary mitafiny rary no fiarovatratra, ary kirareo fanavonoana mpanavy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo, ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tany ny finoana ho ampinga izay azonareo hamono zana-tsipika amin'ny rehetra rehetra izay alefan'ilay ratsy, ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy, ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka membena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Hitantsika eo zany ilay fiadian'Andriamanitra. Mila an'izany isika mpiara-mianatra tsirairay avy. Ary izay fampahirezana men'Andriamanitra Josoa zay dia ampinetrehany Josoa ny adiny. Dia tahakan'izany koa no tiako hampahirezana antsika tsirairay avy. Fa ny teny fikasana teny fampahirezana men'Andriamanitra antsika dia tokony hampietrehetsika ny adiny fiainantsika. Ary zay no nahatonga Jesosy hiteny ao amin'ny filazantsara Mateo 7:20-20. Indro izao momba anareo mandrakariva, ahoana ny toy? Ambara-pahatonga ny fahataperana. Ao amin'ny dikateny Baiboly katolika izy, dia izao no lazainy azy: ary indro aho eo aminareo mandrakariva. Le homba anareo zany dia indro aho eo aminareo mandrakariva. Tokony hampahery ny tokantrano tsirairay avy zany. Tokony hampahery ny sambatan'olona izany. Tokony hampahery ny fiangonana. Eny raha hitarina, tokony hampahery ny firenena ray manontolo. Fa Jehova eto mandrakariva. Ary zay no hitrakatsika, zay no tokony ho antsika satria ny zavatra ny fizarana farany, satria efa mandeha ny fotoanantsika, dia inona ary no tsy ambaratelo farany zay anjaranao ka nampitaina tamin'ny alalan'ny Josoa amin'ity andinity, ny Josoa toko voalohany, ka manomboka amin'ny andininy fahafito sy ny fahavalo sy ny manaraka, dia milaza eo izy. Inona zary lazainy soratra masina eo anatin'le andininy voalaza eo amin'le andininy manaraka io? Izy hoe ko mahirizina sy matanjay ianao, tandrimanao anao araka ny lalàna rehetra izay tiako an'ny Mosesy mpanompo. Aza miala aminy na ao amin'ny ankavanana na ao amin'ny ankavia, mba ho ambinina ho hita hoendry ianao amin'izay rehetra lehanao. Aoka tsy hiala amin'ny vavaanao ity bokin'ny lalàna ity, fa saintsaino ahoana ny toy? Andro manala. Inona ny tena tiana ambara amin'izany? Inona ny tena tiana ampitaina anatin'izany toejavatra izany? Satria anisan'ny tsy ambaratelo ny fombiazana izy io. Izy mba afaka mba hifanampy amin'izany toejavatra izany. Tiana ambara angamba dia ny hoe fatahorana an'Andriamanitra. Tsy ambaratelo ny fahombiazana sy ny fanambinana. Ohabolana toko 7:7 dia manamafy an'izay hoe fa ny fatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrena. Aleo amin'ny Josoa toko 7:9 le andikany an'ilay hoe ambinina dia hoe hita hoendry. Dia inona ny tiana ambara amin'io? Ny hoe ina dikany hoe ambinina dia hita hoendry ny dikany zany. Zany hoe ilay fanambinana voalaza ao amin'ny soratra masina zany dia tsy voatery fanambinana ara-nofo sy ara-materialy mandrakariva, izay mety mahavoantsika rehetra moa zany amin'ny ankapobeny. Rehefa hoe ambinintsika izay dia ara-materialy foana izay, kanefa mampianatra antsika zany eto ny tenin'Andriamanitra fa anisan'ny fanambinana ny fananana fahendriana, dia fanambinana ny fatahorana an'Andriamanitra. Dia izany no tena atao hoe fanambinana izany eo mason'Andriamanitra. Ny ara-panahy zany. Zay Ny ara-panahy. tsy hoe ny materialina ihany, fa inona ihany koa izy? Ny ara-panahy. Zany hoe raha somary fitinana kely zany zay rehetra dia ny atao hoe fanambinana zany dia zao ny fitokisana ny teny fikasan'Andriamanitra. Dia ny faharoa ny fankatoavana tsipiriany ny lalàn'Andriamanitra. Ary zay indrindra lazainy eto amin'ity andinity izy hoe aza miala aminy na ao amin'ny ankavia na ho amin'ny havanana. Dia andininy fahavalo, aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity bokin'ny lalàna ity. Ary zay indrindra no lazainy Paoly. Ia, eto izany dia mila mitandrina ihany isika satria araka ny tenenintsika teo izany dia anisan'ny fanambinana koa izany ny fananantsika finoana. Dia rehefa manana finoana isika
dia indraindray alaim-panatsika manadino ny lalàna satria hoe efa manana ny finoantsika dia tsara ho mariantsika ihany izany fa tsy mifanohatra akory ny finoana sy ny fahasoavana, ny finoana sy ny lalàna sy ny fahasoavana tsy mifanohatra ireo tsy akory arak'ilay voalaza ao amin'ny Romanina 7:1-7 izay vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika, sanatria izany fa mampiorina tsara ny lalàna isika. Io izany no tokony hitandremantsika kely eo anatrehan'ilay fahasoavan'Andriamanitra sy ny finoantsika an'Andriamanitra fa tsy afaka misaraka ny lalàna sy ny fahasoavana. Iny ary tapitra ny fotoanantsika ry mpiara-mianatra namanisa, misaotra betsaka antsika tsirairay avy, misaotra anao izay nanaraka ihany koa niaraka nianatra ny lesona sekoly sabata tamin'ity androany ity, izay niatantsika ny tsy ambaratelo ny fahombiazana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy, ary tiako ihany koa ny mbola hampahirantsika araka ny voalaza amin'ny bokin'ny Genesis 2:20 tapany voalohany manao hoe ary hoy izy tamiko, Jehovah izay andianako eo anatrehiny dia niraka ilay anjeliny hombanao sy hanambona ny alehanao. Hiatrika tontolo ny mpiainana andavanandro sika aoriana izao sabata izao, ny faniriana dia izao inginy hombanao sy hanambona ny alehanao ilay anjeliny Jehovah. Ilay anjeliny Jehovah tsy iza io fa Jesosy io. Jesosy ilay anjely izay irahina mandrakariva, ary avetsika indray mandeha fa ny bokon'ny Josoa zany vidintsika mandritra ny 3 volana, ary ny bokon'ny Josoa ihany koa no hitarika antsika indray amin'ilay tany nampanantenaina. Resantsika misimisy ao ny amin'izany hoe leson'ny finoana izany, fa tamin'ity androany dia izao inginesa mba hifikitra izany tsy ambaratelon'ny fahombiazana izany isika rehetrarehetra. Ny tompo any hanampy anao, ny tompo hitahiry izay lesona niraisitsika tamin'ity androany ity, ka raha sitrapon'Andriamanitra dia hiaona indray tsika amin'ny manaraka. Eto Ampamaranana nefa dia tiako ny mba hitarika an'izay tsika tsirairay avy any amin'izay toerana misy anao, aza diny ny mivavaka ho an'ity firenena misy antsika ity, fa raha miadana izy dia miadana izao sy anao. Eto ambavaka ny mpitondra, eto ambavaka ny ireo tompona ndraiky ny filaminana, eto ambavaka ny vahoaka malagasy iray manontolo, manana anjara sy adidy amin'izany izao sy anao. Ndeary ho farana antsika amin'ny vavaka izany, angatantsika ny namantsika ato ampiraintsika mivavaka ho famarana antsika izao fiaraha-mianatra lesona sekoly sabata izao. Mivavaka isika, rainay izay ny an-danitra misaotra anao izay tamin'ity androany ity, nomeno fotoana azona nianatra ny teninao. Io izany lesona izany ray malalo, mba hitoetra ao am-pony tsirairay avy, ary mba tonga nanao fanandramana indray amin'ny fiainana vaovao avy, ka mba ho anisan'ny ambininy izay tsirairay avy, tahaka ny Josoa hiaina eo amin'ny fankatoavana ny lalanao, ary hiaina ampinoana ihany koa amin'ny fanarananao. Ka ninona ireo seda izay tsy maintsy resenay dia haniraka ny anjelinao ianao hiaraka aminay, ary hivoaka ho mpandresy izahay tsirairay avy. Tonona amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka miaraka amin'ny famelan-heloka. Amen. Amen.